있어? A. 어, 있어?
Manonona ny fiadanam-tompo amintsika rehetra riavana efa aminenina latsaka tena latsaka faran'izay akaiky izao izay koa moa ny fotoana efa fanomezantsika tamin'ny tompo ndray aman-dreny koa efa tonga ny ampianatra dia ndehantsika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antsono masina ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Omano ny salamo fa 7:30. Salamo fa 7:30 ny andininy 3 voalohany nataontsika. Salamo fa 7:30 ny andininy 3 voalohany firana fifoazana 10 ny andininy voalohany sy ny 9 no ataontsika. Andehantsika hitsangana sy hidera ary hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ovakitsika ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehandreo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolonao masina aho, ka hidera ny anaranao no ny famondram-ponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahiana aho ka nisy herin'ny fanahiko. Amen. Asandrato avo enerana katerao ilay mpanjaka lehibe zay namoronay zao tontolo ezao tamipahendrena besa saotra ira fiderana sa
fanatsana akawanandriamanitra esa saotra ifiderana saotra atoloreazesa irafanatsana akawanandriamanitra batirawizawa ndiamanitra ezelunari sinameluna arina marari nafinaritra ezelupanuana sautra irafiderana sautra atuluriazesa irafanatsana akawanandriamanitra esa sautra irafiderana sautra atoloriazesa sautra irafanatsana akawanandriamanitra. Vavaka sika toko Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, ilay Andriamanitra atrizay ka ho mandrakizay, indreto ny fiangonana, indreto ny vahoakanao, ny amin'ity andro hariva talata faharo, ny amin'izao herinandrom-bavaka, karakarain'ny sampana fifoazana eto amin'ny FJKM Salema vaovao 7 hektara. Ndreto zay tompo manaja anao, manome voninahitra anao, ary miombona amin'ny salamo fa ny fonina irehetra mihitsy no entina imanatona anao. Ary Andriamanitra mandinika ny fosy ny voy anao, ary tena mahatsiaro zay fa Andriamanitra manatrika ianao, ka dia dinia anao tokoa izay na mandeha na mandry. Tompo ndreto zay ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra, te ihany koa zany ny teninao zany, tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, ka dia miezaka tompo hianatra ny teninao, ho tia ny teninao, mba eo ambany-pahasoavanao zay amin'izao firimrimony ny teknôlôjia, ny zavatra maro manahirana ny amin'ny fiainanay, ny fiainan'ny fiangonana. Tompo manatre anay, tompo midina fanahy masina, fa mazava ny teninao hoe na aiza tokoa, na aiza ny angonandro na telo amin'ny anarako dia eo fa voany aho, ary tsaronay Jesosy fa olombelona mpanota koa ne zay, fa ny any fantatray ny nonay, ny fahafatesanao, ny fitsangananao tamin'ny maty, dia atsapahanay fa mamela heloka anay ianao, ka zay madio fo zany mantsy nahitanao Jesosy. Tao vita fihavanana aminao zay, mba tena zanaka ao Andriamanitra, mankatoa mitandrina ny teninao, ka dia isorana ianao ny teninao fa za koa ianao tsy mba manameloko anao, ka dia mahatsiaro fa voavela heloko zay, dia mino zay fa vita fihavanana, dia ahita ny voninahitra ny amin'ny fiandohana sy ny fiafaran'izao fotoana zao, ny amin'ity fampianarana ity. Dia taio tompo zay rehetra mbola eny an-dalana, mba tsy ho azo ny loza, fa tena mba ho tonga eto amin'ity toerana ity. Ny kiasa kosa kanefa tsy tonga, dia mba mindrao fo Jesosy, fa Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky anao. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tompavany Nazareta, nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Mipetraka isika riavana. Dia mamerina trano ny fiarabanantsika riavana amin'ity andro faharoa ny talata fa 1 ny volana avril 2024. Petsaka tsika mety ny avany amin'ny fiangonana hafa raha vavy tonga manatrika izao fampianarana izao,
dia ny tompony hiasa amintsika tsirairay avy ary indrindra koa hiasa amin'ny mpanompony ndray aman-drenitsika zay hitondra zany fampianarana zany. Dia miarabanao zay ray aman-dreny makasitraka indrindra présidany amin'ny fitiavana ny amin'izany tena fandavateny zany fa marina fa nady hoe tsy mitondra ny fijeka azy ianao dia tena araka ny tezeo fa fenony programme fa dia mbola ambany menao famondram-pony menao tompony ny fiangonana eto Salema amin'ny alalan'ny sampana fifoazana dia tena manonona ny fiadanana ho anao, fiadanana ho amin'ny ankonanao dia fiadanana ho amin'izay rehetra anananao. Makasitraka ray aman-dreny fa dia misaotra indrindra tompoko. Izy moa zany no hitondra ny fampianarana amintsika androany dia ny ray aman-drentsika ny mpitandrina Irako Andriamasoami filohan'ny efitsika teo aloha dia tena mivavaka ho azy tsika ny amin'izay fampianarana tao dia mampahery antsika rehetra koa ny amin'izany fitiavana ny tenin'Andriamanitra izany dia ny herinandro androany moa zany ny andro faharoa ny loha hevitra androany dia ny hoe mbola miazona ny fanahy masina ve ny fiangonana dia tena loha hevitra tokony ho trandrahana mihitsy zany amin'izao vanim-potoana izao ka dia fanahy masina ny taridalana ndray aman-dreny zay hitondra zany fampianarana zany. 3:100 no andraisantsika ndray aman-drenitsika ny 9 sy 7 amin'ny firahany FFPM firana 3:100 9 sy 7 hitsangantsika eo anaovantsika izany hery izany. Jesosy tokitsika tompony fiainana tonga eto amitsika oloko vangiana eseno itoriteny soa mahavelona fa ny ainy nolomeny mba ho solo voena eto avovoatsika la okana hivavaka isika ravana. Jesosy dia fifaliana lehibe ho anay ny hahafahanay mihaona tokoa ankehitriny ary amin'ny finoana ny fanatrihanao araka ny teny fikasana nambaranao. Ianao moa no mpampianatra tsara indrindra ka dia ampianaro rahay. Ny fanahinao no fanahy ny fahamarinana ka dia tario amin'ny fanahinao zahay. Dia misaotra Jesosy amin'ny famin'ny anaranao nanaovanay izany mivavaka izany. Ianao izay nanome tokoa mangata dia homena ianareo. Amen. Dia araka izany ravana malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no iara-panantsika amin'ny fifaliana lehibe tokoa. Somary mipetraka ihany fa dia tsy hitako izao ny endrika ho any ariana any. Naloha angamba ny tokony hitsangana. Misaotra indrindra ny ray aman-dreny izay nitarika ny fotoana ary nanao ny fanolorana. Mbola miazona ny fanahy masina avy ny fiangonana. Anao kely fanamarinana amin'ilay fanontaniana ary havana malala. Rehefa mamaky ny soratra masina mantsika, ny soratra masina tsy mampianatra antsika mihitsy hiazona amin'ny fanahy masina. Ary izaho zany izao miverina ao anatin'ilay maha-kristianina réformé antsika. Ny kristianina réformé moa zany ravana malala dia izay anisan'ny fototra lehibe maha-réformé antsika ilay antsoina hoe sola scriptura. Efa henonareo zany teny zany. Efa tsy teny tsy fantatra aminareo intsony zany zao. Ny sola scriptura, ny sola seul scriptura écriture. Dia ny dikany hoe sola scriptura dia les écritures seules. Ny soratra masina ary ny soratra masina ihany.
dia rehefa mamaky ny soratra masina tsika ry havana dia tsy ampiasain'ny soratra masina mihitsy ny voambolana hoe mihazona ny fanahy masina. Inona ny voambolana ampiasain'ny soratra masina? Avadio kely nge ny baibolinao ry havana malaly. Rehefa mamaky ny soratra masina tsika dia milaza kokoa izy ny amin'ny zavatra izay tokony ataontsika. Ohatra ao amin'ny Efesiana 5:5. Avadio kely nge ny baibolinareo hoe Efesiana 5:5. Ezaka ato anatin'ny fotoana nomena hamaky ny andinin-tsoratra masina rehetra tokony ho vakiana miaraka aminareo. Za zany tsy mba mizatra mihitsy rehefa mampianatra rehefa tonga ny trano dia vakio. Iza nefa namaky an'io rehefa ny trano e. Rehefa tonga ny inona ny loka raha-pitso netrereta. Aloha tsy fanala-baraka eto. Aloha dia vakiana eto izay tokony ho vakiana. Saty zany ry havana. Zany mihitsy ka. Aloha tsy fampiatsara velatsy eto. Inona ary ny voalaza amin'ny Efesiana 5:20 eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aiza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Fa aoko anino izy? Fa aoko fienoana ny fanahy. Izany hoe ny soratra masina mitarika antsika kokoa ny amin'ny fahafienoana ny fanahy masina. Ny fanontaniana tokony ataon'ny fiangonana zany dia manao hoe manaiky ho fienoana amin'ny fanahy masina ve isika. Lafindray zay. Amin'ny anankiray faharoa Efesiana ihany 4:4. Ny 9:30 eo anilany eo. Efesiana 4:4. Dia jereo ravana malala amin'ny fanambarana ny soratra masina. 9:30 azafady 4:30. Ahoana voasoratra amin'ny lalan'ny tompo. Ary iza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nansiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Ny fanontaniana izay tokony ataontsika zany dia manao hoe so dia mampalahelo ny fanahy masina ary isika. Azonareo moa zany zavatra ataoko zany zao miainga amin'izay ambara ny soratra masina. Fa rehefa miampita indray tsika ao amin'ny soratra Paoly ihany ary amin'ny Romanina 5:9. Romanina 5. Avadio indray amin'ny baibolinao any amin'ny Romanina ry havana malala. Romanina 5:9 andininy fa 4:20. Andininy fa 4:20. Romanina 5:4:20. Ahoana indray voasoratra amin'ny lalan-tompo. Fa izay tariany ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny fanontaniana tokony atao dia manao hoe manaiky ho tariany ny fanahy masina ve tsika sa tsia. Rehefa mamaky tsika ry havana malala ny Galatiana. Akao amin'ny Galatiana tsika. Galatiana 5:5. Galatiana 5:5. Entiko kely mikarenjy amin'ny soratra masina nareo. Mba tsara ihany mantsy zany. Mba mikarenjy mivezivezy eo amin'ny baiboly dia mba mifakazatra tsara amin'ny soratra masina. Zany anao fampianaratra an'izao ndray mantendy tena ampivoan'ny olona tena. Mba tadiaviko aloha amin'ny boky amin'ny Filemona. Indray dia misy olona mitady amin'ny Filemona nakaiky ny Exodus. Dia gagy ianao. Galatiana 5:5. Jereo ry havana malala. Inona no ambarany soratra masina? Eo amin'ny 9:20 ohatra. 9:20. Ahoana voasoratra amin'ny lalan'ny tompo. Fa hoy izao mandehana araka amin'ny fanahy dia tsy hatanteraka amin'ny filan'ny nofy ianareo. Hitanareo zany fa azo jerena daholo ny andininy rehetra momba an'izany. Ny soratra masina tsy miresaka mihazo fanahy masina. Fa saka ny amin'ny hoe manaiky ho fienoan'ny fanahy masina ve tsika. So dia mampalahelo ny fanahy masina ary sika. Manaiky araka amin'ny fanahy masina ve isika. Ty micro ty moa zany sady mandeha tsy mandeha indraindray arak'izay tiany ihany. Dia zany ny fanontaniana. Dia hijanona amin'ny anankiray fotsiny aho. Hijanona amin'ny anankiray fotsiny aho. Hiataka kely aho zany amin'ilay hoe mihazona amin'ny fanahy masina. Fa ilay hoe mandeha araka ny fanahy no tazoniko. Hoe mbola mandeha araka ny fanahy masina ve ny fiangonana. Mandeha araka ny fanahy masina ve ny fiangonana. Aleoko mijanona amin'izay teny hambarany apôstôly Paul zay. Dia rehefa mamaritsika ny amin'ny hoe toy inona moa ny fiangonana mandeha araka ny fanahy masina. Mba hahazoantsika mandrifiny amin'ny mbola mandeha araka ny fanahy masina tsika na tsy. Dia tonga dia omeko anareo reto famaritana enina ireto. Reto misy famaritana enina. Ny fiangonana mandeha araka ny fanahy masina ry havana malala voalohany indrindra. Tonga dia tany saiko daholo izy enina. Dia rehefa tapitra amin'ny fotoana izay tsy voazavako dia azavain'ny fanahy masina aminareo ny trano. Ny voalohany ny fiangonana mandeha araka ny fanahy masina dia fiangonana marina amin'ny fandraisany an'i Kristy. Marina amin'ny fandraisany an'i Kristy. Iverenao kely hazavainy zany rehefa avy eo. Zay ny voalohany ary tsy maintsy voalohany. Ny fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina dia marina amin'ny fandraisany an'i Kristy. Ny faharoa ny fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina ry havana malala dia tsy maintsy lazaina tsotra koa nefa
fa hoe marina fa tsy fiangonana anjely, marina fa tsy fiangonana anjely. Tena mila mazava andre mandeha tsy miverina amintsika koa zany, satria misy olo zany tena manana teolojia hafa mihitsy dia miresaka an'izany foana amin'ny televiziona any, fa diso anefa ny zavatra mifanohitra amin'izany. Fahatelo, ny fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina dia fiangonana miaina ny fanamasinana azy. Za tsy miteny hoe fahamasinana, fanamasinana azy, miaina ny fanamasinana azy. Zay fahatelo. Tonga amin'ny fahafito moa zany zao, fahaefatra. Fa ny fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina koa nefa dia fiangonana mihaino ny tompo dia mibebaka. Mihaino ny tompo dia mibebaka. Zay ny fahaefatra. Ny fahadimy zao, io fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy masina io dia fiangonana miady ny ady tsara ny finoana. Miady ny ady tsara ny finoana. Ary ny fahaenina farany, io fiangonana mandeha araka amin'ny fanahy io dia fiangonana mibanjina ny mandrakizay. Avetiko kely ary izy. Io mantsy zao misy olona manoratra amin'ny taratasy, misy olona manoratra an-tsaina. Dia averina ilay izy dia mahasoratra tsara izay mahasoratra, fa averin'ny pely izy mba ho voasoratra aloha dia mba tadidy faravaratsy ny anankiray amin'ireo izy enin'ireo rehefa mivoaka amin'ny varavaram-piangonana ianao. Zany izy. Inona ilay voalohany teo? Fiangonana marina amin'ny fandraisana an'i Kristy. Inona faharoa? Fiangonana marina fa tsy fiangonana anjely. Ny fahatelo, fiangonana miaina ny fanamasinana azy. Fahaefatra, fiangonana miaino ny tompo dia mibebaka. Fahadimy, fiangonana miady ny ady tsara ny finoana. Ary ny fahaenina farany, fiangonana mibanjina ny mandrakizay. Dia andao resiko tsiraray ireo. Inona ilay voalohany teo ry namana? Fiangonana marina amin'ny fandraisana an'i Kristy. Raha vao miresaka tsika ry havana malala ny amin'ny hoe mandeha araka amin'ny fanahy masina, ny soratra masina zany dia maneho mazava tsara amintsika, maneho mazava tsara amintsika, fa tsy afaka mandeha araka amin'ny fanahy masina ny fiangonana raha tsy marina amin'ny fandraisany an'i Kristy. Inona moa ny antony? Miverina amin'ny mahareforme antsika andrea zany matetika nareo zao mpampianatra ho avy eto aminareo eto. Ao anatin'ny foto-kevy baventy maha-protestanta antsika ry havana malala, dia misy ny antsoina hoe sole. Sole moa zany ny pluriel amin'ny teny latina, fa misy sola io. Dia misy anankiray manao hoe solus Christus. Ny solus Christus dia milaza ny amin'ny hoe Kristy ireriany. Izany hoe miivo ao amin'ny Kristy ny famonjenantsika. Ny fiainana rehetra maha-kristianina antsika dia miivo ao amin'ny Kristy. Tsy afaka mandeha amin'ny fanahy masina ianao raha tsy Kristy no ivo ny fiainanao. Dia tsy maintsy marina zany ny fandraisanao Kristy, mbo afaka miaina ny fandehanana amin'ny fanahy masina ianao. Ary marina zany amintsika tsiraray avy, marina zany amin'ny fiangonana manontolo. Dia eo zany ry havana malala amin'ny fanontaniana ngezabe, hoe marina ve ny fandraisantsika ny Kristy? Fanontaniana tena ngezabe zany. Ny mahafanontaniana ngezabe an'izany ry havana malala dia satria izao miresaka fiangonana tsika. Rehefa mieritreritra fiangonana tsika dia mandeha ho azy, ary tsy diso tanteraka akory zany ny fiheverinana amin'ny hoe ny fiangonana moa ny fiangonana an'i Jesosy Kristy. Zay lo izy, tsika raha teo fiangonana an'i Jesosy Kristy.